No tanterahina omaly ihany koa ny filan-kevitry ny ministra amin'ny teto faritra tao Antsiranana. Nandray anjara tamin'izany ireo olom-boafidy sy solon-tenam-panjakana tany an-toerana. No resana nandritra izany filan-kevitry ny ministra izany ireo paikady fampandrosoana maro samihafa. Eo amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana ohatra dia no resana ny fampiroboroboana ny fiompiana omby ao amin'ny distrikany Vohemara ary koa ireo tetikasa vita atao amin'ny faritany Antsiranana. Toy ihany koa ny resaka ady amin'ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritry Diana sy Sava. Izay ny amin'ny vaovao iny fa raha nitatitra navoaka ny VVF atao anatin'ny andiany fa 20 amin'ilay rapport planète vivante momba ny fandadidina ara-tsiantifika ataony isaky ny 2 taona momba ny fahasalaman'ny planeta tany sy ny fiatrekan'ny asan'ny olombelona dia mihena 30 isanjato ny karazan-javaboary sy zava-manan'aina eto Madagasikara mialohan'ny faran'ny taonjato fa 120 raha toa ka tsy hisy fiafarany fitrandrahan'ny olombelona ny zavaboary amin'izao fotoana izao. Iana 30 isanjato ny karazan-javaboary sy zava-manan'aina eto Madagasikara mialohan'ny faran'ny taonjato fa 120 raha toa ka mbola mitohy tahaka ny amin'izao fotoana izao ny fitrandrahan'ny olombelona ny zavaboary. Io ny tatitra navoaka ny WWF tao anatin'ny andiany fa 40 amin'ilay rapport planète vivante momba ny fanadihadiana ara-tsiantifika ataony isaky ny 2 taona mahakasika ny fahasalaman'ny planeta tany sy ny fiantraikan'ny asan'ny olombelona. Nivoatra tao anatin'izany tatitra izany fa isandreo firenena voasikajy atahorany Madagasikara. Voakasika amin'izany fiainana izany ireo biby voasikajy ao anatin'ilay antsoina hoe vertébré toy ny trondro, ny biby mampinono, ny mivelona anaty rano ary ny reptile. Izay nianatra amin'ny 8 isanjato teo anelanelan'ny taona 770 sy 2012. Aina itoy ary vao maika hoenjana izany fiainana izany. Ho tonga hatramin'ny 720 isanjato hatramin'ny taona 2012 raha toa ka tsy misy kosa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny olombelona ho iatrany ny VVF ao anatin'ity tatitra ity. Voalaza ao anatin'ity tatitra ity hatrany fa miasimba ny tany eto Madagasikara ka mety hisy fiantraikany amin'ny fanjariana ara-tsakafo izany. Tsikaritra nefa fa miankina be amin'ny tontolo iainana sy ny zavaboary ny fandrosoana ara-toe-karena eto amintsika. Nanaitra ireo mpanapa-kevitra politika araka izany ny VVF mba hanome asina ny zavaboary any anaty fanapahan-kevitra ara-toe-karena sy politika izay ho raisiny. Dia iny fandadidina koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko amaranana ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra mateveta amin'ity alina ity. Izao ny sika tena tokantrano na hatranjery hatramin'ny farany isaoraina koa ireo teknisianina. Mikirakira atao amin'ny lafiny teknika isaoraina koa ireo mpanao gazety ny tatitra ireny vaovao reno antsika tena tokantrano tany. Mame fotoananao ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahitalavitra ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.